Zay ny amin'iny fa araka ny fanambara teo olona telo ny maty valony tsy hita popoka ary betsaka ireo fototra fitrasa simba rava noho ny fandalovan'ilay rivodio izay ilaina teto Madagasikara. Io moa no tatitra azo avy eo anivon'ny BNGRC tokony ho tamin'ny 4 hariva teo. Olona telo ny maty, valo tsy hita popoka, 7,3 ny traboiny ary 4,9 ny tsy manan-kelofana, 9,20 ny trano simba, 80 ireo trano divitry ny rano. Simba ihany koa ny CSB2 iray, tsy misy tafony intsony ny EPP roa ary EPP roa hafa nahitana fahasimbana ary ny iray simba tanteraka. Trano-mpanjakana 4 lasa ny tafony, tanimbary 5,905 hektara sy tanimboly 4,900 hektara nitondraky ny rano. Andrin-jiro enina ny potika, vedety iray tsy hita popoka ary lakana 20 ny lasan'ny rano. Io ny tatitra farany navoaka amin'ny BNGRC androany hariva tamin'ny 4 noho ny fandalovan'ilay rivodoza ilaina teto Madagasikara. Raha momba izay rivodoza ilaina izay kosa indray, raha araka ny tatitra avy amin'ny mpamantatra ny toetrandro, dia mihena hatrany ny herin'ity rivodoza ity, no sady manalavitra morontsiraka Madagasikara izy. Tafio-drivotra etony dia mahatratra 5,30 kilometatra isan'ora any amin'ny faritra manakaiky ny Fohibeny. Tamin'ny 9 ora maraina dia tany amin'ny 5,900 kilometatra avaratra Andrefamoron-dava ny nisy ny Fohibeny. Arak'izany dia foana avokoa ny filazana rehetra voarain'ny distrika voakasika izany, saingy ny mpanjono an-dranomasina eo anelanelan'ny Cap Saint-André sy ny Moron-dava dia angaviana mbola hitandrina hatrany fa herin'ny ranomasina.